Jaona toko 7. Jesosy manasitrana lehilahy teraka jamba. Jaona toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 12. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianana notany azy hoe, Raby ô, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavany izao tontolo izao. Rehefa nilazana izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosiny ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloam, izay atao hoe raha adika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe, tsy ity vala nipetraka nangataka. Hoy ny sasany, izy ty. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy. Dia hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namaly ka nanao hoe, lay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe, mankanesa ny Siloam ka sasao ny masonao. Koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa zany lehilahy zany? Hoy ra lehilahy, tsy fantatro. Manadina ilay jamba sitrana ny fariseo. Jaona toko 7 andininy 17 hatramin'ny 4:30. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany ny masony ra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, nasi ny feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, hataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? Dia ny sara-tsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy? Dia hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany ny jiosy tsy nino azy hoe efa jamba ka nahiratra, ambara-piantsony ny ray aman-drenin'ilay nahiratra ka nanontaniany hoe, zanakareo moa ty, izay lazainareo fa teraka jamba? Koa nanahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreny namaly ka nanao hoe, fantatray fa zanakay ty sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray izay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Zany teny zany no nilazain'ny ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy. Fa efa nifanaiky raha teo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Zany no nilazan'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe, omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanoty zany lehilahy zany. Fa izy namaly hoe, tsy fantatro na mpanoty izy na tsy, zavatra ray loha ihany ny fantatro, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho zao. Dia hoy izy taminy, inona nataony taminao? Nanao ahoana angeny no nampahiratany masonao? Dia namaly azy hoe izy, efa nilazaiko taminareo raha teo fa tsy niaino anareo. Nahoana ny te hiaino indray nareo? Moa teo mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe, ialahy no mpianany, fa zahay mpianatro Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy zany dia tsy fantatray izay niaviany. Raha lehilahy namaly azy hoe, mba mahagaga tokoa lahy zany,
fa tsy fantatrareo izay niaviany nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatr'izay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny masin'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra ny lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny io telahy, ka ilahy indray va mampianatra anay? Dia noroahany izy. Tsy afaka miaiky hoe Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra rehefa jamba ara-panahy. Jaona 7:5-7. Jesosy nandrefa efa noroahiny rahalehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Rahalehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anaty-trehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana ny nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandre zany dia nanao taminy hoe zahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra zahay dia tsy afaka ny elokareo.